Mampitohana ao aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha ry havako hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo rainay ny an-danitra, indray ny hafaliana isaky ny miposaka tahaka izao ny masoandro satria velonay inandray no famondrapo sy ny fitiavanao. Misaotra indrindra ny amin'izany Tompo, ary dia mangataka izay ny fombanao, ny fitarihanao, ny fiarahanao lalana aminay amin'ny lalan'ny fanahy masina amin'ity tontolo andro ity. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Indro alahady sady izany isika izao ry havana no efa nandre ny amin'ity loha hevitra hoe mahandrasa ho avy ny Tompo. Anio dia nofidiana manokana ary ny Matthieu 7:20, indrindra fa ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20, satria ity Matthieu 7:20 ity dia miresaka ny amin'ny fiafarany izao tontolo izao sy ny fiavian'i Jesoa indray. Eto amin'ity Matthieu 7:20 ity ary no ahitantsika ny fampitandreman'i Jesoa momba ny fiaviany, ary isy ny mpaminany sy ny mpampianatra sandoka. Omeny Jesoa mazava koa ireo famantarana fa ho avy izy amin'izay fotoana izay. Dia ny fisian'ny ady eo amin'ny sany firenena, ny mosary, ny fanenjehana, ary ny tena tsindrian'i Jesoa manokana, ary tena tsindriany mafy raha izay no azo ambara azy, dia hoe tampoka io fahatongavany indray io, ary tsy misy mahalala an'io fotoana io na ny enjely any an-danitra azy hoy izy, ary maika moa fa nanontenany azy, fa io dia tsy ambaratelon'Andriamanitra azy irery manokana. Izay raha bangoina ry havana ity Matthieu 7:20 ity. Fa ny 9:20 ary no mitantarany amin'ny hoe izao ny zavatra hitranga mialohan'ny fiavian'ny Tompo, dia andinga izay ary aloha no vakiana amin'ny anaran'i Jesoa hoe ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy hazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra gozongozonina. Ry havako, ireto efatra ireto ary no tokony ao an-tsaintsika mandrakariva amin'ity hoe mahandrasa ho avy Jesoa ity. Voalohany, ireo famantarana mialoha ireo dia mitaona antsika tsy ho varimbariana na ho lany andro amin'ny zavatra izay azo atao hoe tsisy dikany, tsy dia mahavonjy amin'ny fiainana mandrakizay eto amin'ity tany ity, tsy ho varimbariana, ary tena ho feno fanoloran-tena amin'ny fanompoana ny Tompo. Zava-dehibe amin'izany ny fandehanantsika miangona any fiangonana isaky ny alahady faharoa. Tsy miafinafina fa ho hitan'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao ny fiavian'i Jesoa eny amin'ny rahony lanitra. Ary ny fahatelo, ireo zavatra eny amin'ny lanitra inoana sy vavahan'ny olona, ny volana makitana, ny masoandro izay manana hery samihafa eny amin'ny lanitra, ireo dia natahoran'ny olona ary ireo dia nivavahana. Ireo dia hitantsika eto izany fa tsy haharitra, ho levona ihany koa. Ary ny fahavatra sady farany tokony ho saintsaintsika mialohan'ny hahatongavan'i Jesoa dia izao: ireo trangan-javatra eny amin'ny lanitra ireo dia maneho fa manana ny heriny ity Andriamanitra izay vavahantsika ity, ity Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy Tompontsika ity. Noho izany dia izy irery no tokony hivavahana ry havana. Koa dia amin'ity anio ity ary dia miomana azavarim-bariana, miomana ry havana. Izay no hafatra ho antsika fa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Hivavaka ary isika dia misaotra Tompo fa tsisy afeninao aminay ary ny amin'ny zavatra isay rehetra mialoha ny fiavianao, koa aza velan-danindany ny andronay amin'ny zavatra atao hoe tsy mahasoa ny amin'ny fiainanay ho avy, fa mety mahavery Tompo. Aza velo variany amin'izany izay, ary ny fanahinao masina nibiditsika ty anatinay mandrakariva, hanananay fanoloran-tena, hanananay fahavonona indrindra mba ho tena mpanomponao tokoa izay mahasoa Tompo amin'ny fanomponanao. Dia irianay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ry havako, raha sitrapon'Andriamanitra dia ho toizantsika rapitso izy ity, ary koa rafakapitso. Izany hoe ny 9:20 no ny rahantsika teto androany, dia rapitso izany ny 30, ary rafakapitso ny 1:30. Dia ho aminareo ary havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.